Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Ny loharanoko rehetra dia ao aminao. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tenin'Andriamanitra izay voasoratra any amin'ny Salamo 7:20, tapany faharoa izay lohateny izay. Ary tenin'Andriamanitra anisany ankafiziko izy io. Azonao atao teny filamatra mihitsy amin'ny fiainanao satria tena tsara izany teny izany. Ny loharanoko rehetra dia ao aminao. Tsy mitovy ny rano sy ny loharano. Ny ankabetsahantsika dia mitady rano fa tsy mitady loharano. Ary izay no mahatonga antsika angetaheta foana. Ity tanako ity zao no atao hoe rano fa tsy loharano ity, satria ity rano ity raha sotroiko dia mety ho lany ary mety ho ritra. Izay no mampiavaka ny loharano, satria ny loharano dia sorsa mihitsy, le fiandohana mihitsy, ary zavatra miboiboika tsy mety lany. Izany hoe ny rano zany dia zavatra kely fa ny loharano zany dia zavatra betsaka ary zavatra tsy mety tapitra mihitsy. Androana dia te hanasanao hoe aza milany andro mitady rano fa mitadiava loharano. Ao amin'ny Baiboly any amin'ny Jaona 4 dia misy vehivavy izay natsaka rano. Fiainantsika mihitsy satria mbola mitady rano foana tamina fahatsakana anankiray. Dia teo amin'ny toerana io dia tafaresaka tamin'i Jesosy Kristy io vehivavy Samaritana. Dia nandeha teo nitresaka dia nambaran'i Jesosy Kristy amin'ny 7:20 manao hoe: ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaheta indray, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Izany hoe Jesosy Kristy rehefa manome dia tsy rano nomeny, fa loharano mihitsy, ary loharano miboiboika ao anatiny ozy izy dia atonga an'ilay olona tsy angetaheta intsony. Be dia be ny zavatra mampiangetaheta ny olona amin'izao fotoana izao, ary mangetaheta fiadanana ny olona amin'izao satria miady tsy miady eroa. Mangetaheta fifaliana ny olona amin'izao fotoana izao, mangetaheta fiainana ny olona amin'izao fotoana izao, mangetaheta fahombiazana, mangetaheta arena. Be dia be ny zavatra tadiavin'ny olona, fa ny olana dia izao tsy loharano ny tadiaviny fa rano. Ary zao tontolo zao dia mieritreritra ny hoe anomeanao rano mihitsy izy. Be dia be zany ny zavatra omeny zao tontolo zao amin'ny hoe raha mitady fiadanana anao dia izao ny astuce. Mila mandoha vola kely ianao raha mitady fifaliana, dia mandritry ny adiny ray ianao na adiny roa dia ampimehezana ato dia vita izay dia tapitra. Izay le rano zay. Fa ny omeny Jesosy Kristy antsika dia loharano, zavatra miboiboika, izany hoe fifaliana tsy mety tapitra mihitsy ao anatinao ao. Zany ny avy amin'Andriamanitra. Ary ny mpanao salamo dia resy lahatra any amin'izany ka nilaza izy manao hoe ny loharanoko rehetra dia ao aminao. Izany hoe ny zavatra rehetrarehetra amin'ny zavatra rehetrarehetra, ny loharanoko, ny source. Raha ohatra zany tsika hitady hoe ny loharanon'ny fahombiazana, ny loharanon'ny fitahiana, ny loharanon'ny fifaliana, ny loharanon'ny fiadanana, ny loharanon'ny fiainana, ny fahombiazana sy ny arena rehetra dia ao amin'Andriamanitra no tokony ahitantsika an'izany. Ary rehefa tena mahita leo amin'Andriamanitra isika dia tsy tambazon'izao tontolo izao amina zavatra kely vidiana itseroa intsony, fa tena afa-posika rehefa tena tonga amin'Andriamanitra. Be dia be ny olona ny tsy afa-po. Ny vola ry havana dia tsy ahitantsika fiadanana na fifaliana zany. Fa raha ohatra ka nahazona fiadanana ny vola, tsy nitady an'i Jesosy Kristy intsony i Zakaiosy. Fa rehefa nanam-bola izy kanefa dia nangetaheta an'izany dia nitady an'i Jesosy Kristy, ary rehefa nahita an'i Jesosy dia nahita le fifaliana. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra zany dia le vola teo ampelantanany amin'izay nozarainy satria tsy any amin'ny vola ny fiadanana. Ary be dia be ny olona manam-bola fa mamono tena. Fa androany ny zavatra tena tadiavinao io, mahatonga anao miazakazaka etseroa io Jesosy Kristy mihitsy le loharano velona izay miboiboika ao anatin'ny fiainantsika. Ary rehefa izy no mitoetra ao anatsika dia ananantsika daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ary izy ny tena tadiavin'ny olona amin'izao andro ankehitriny izao. Dia mba nasanao Jesosy tadiavina. Mieritreritra hoe fifaliana ny tena ilaiko. Za tena mitady izao. Jesosy ny tena ilainao. Satria ao amin'ny Jesosy no misy ny tena fifaliana azo antoka. Fifaliana tsy miankina amin'ny zavatry ny tany. Fifaliana tsy vidiana. Fifaliana omenanao ary fifaliana maharitra mandrakizay. Tsy miankina amin'ny volan'ny aposinao zany, na miankina amin'ny voninahitra misy anao, na miankina amin'ny asa izay nomenanao, fa fifaliana izay anananao foana na dia ao anatin'ny fahantrana ary. Zany le rano miboiboika izay omen'Andriamanitra antsika. Mahantra izao tontolo izao satria mangetaheta ambony rano. Mangetaheta ambony rano. Mitady an'ity zavatra rehetrarehetra ity, mitady fiainana ny olona fa izy any amin'ny fahafatesana izy no mitady an'izany.
any amin'ny fiheverany hoe any amin'ny fandehanana amin'ireny boîte de nuit fisotroana filokana zany no heveriny ahazahoana fiainana nefa vao mainka miraparapa any anatin'ny fahafatesana izy fandroany a Jesosy Kristy ilay loharano velona raha tena mitady fiainana ianao a ao aminy misy an'izany fiainana zany ary fiainana mandrakizay no omeny ianao raha manantona azy ianao inona no afatra faran'izay omena antsika amin'ity ty ry havana manantonan'i Jesosy Kristy dia tsy angetaheta intsony ianao tsy hitady fitiavana etsero intsony ianao dia tambatambaziny olona mikaraza-pitiavana kely zay fitiavana vidina ny an'ny sasany fitiavana tambatambazina filafilaina ny an'ny sasany fa rehefa tena tojo n'ilay fitiavana loharano-pitiavana ianao ilay Andriamanitra dia tena tsapanao mihitsy hoe safinoniko ilay fitiavana ianao eritrereto hoe rehefa any anatin'ny ty rano kely ity zao no mety hoe ataoko mivatako dia kely ihany raha tena maketaeta fa raha tena loharano mihitsiny dia tena feno afapo ianao rehefa tena ny fitiavan'i Kristy ao anatinao afapo ianao rehefa ny fifalian'i Kristy ao anatinao afapo ianao rehefa ny fiadanan'i Kristy no mitoetra ao anatinao a dia izany rehetrarehetra zany a tsy miankina amin'ny zavatra ty ivelany izay tadiavintsika fa ny anazy ao anatiny mihitsy dia izany no ampirisihana antsika androany manatonan'i Jesosy Kristy a dia mangata ozy izy hoe tamin'ilay vavy hoe raha mba fantatrao ozy izy le olona zay miresaka aminao eto a dia tsy izy ny nangataka fa ianao nangataka taminy azo angatahany zany hoe tompo omeo ny fitiavanao a omeo ny fiadananao a atao fisafinonoka zany fa efa atao anatiko ianao dia ho hitanao fa ataony miboboka ao anatinao zany a dia izay le atao hoe fiainana azalany andro mitady rano fa loharano tadiavina ary ny loharanontsika rehetrarehetra dia ao amin'Andriamanitra daholo no misy azy ka raha tsisy an'Andriamanitra dia tsy mahay manao na inona isika an'Andriamanitra rirany voninahitra mahereza amen. Na dia tsy araka izay everako azy zay lalana hitondrana hoay na tsy amin'izay angatahiko azy izay omenao hoay dia tsy ampiala ny fifaliako intsony raha ny zavatra hita maso ity fa ny etaetako mihitsy no efa lasary. Na dia tsy araka izay everako azy zay lalana hitondrana hoay na tsy amin'izay angatahiko azy izay omenao ay dia tsy ampiala amin'ny fifaliako intsony raha ny zavatra hita maso ity fa ny etaetako mihitsy no efa lasary. Izao tsy ala ianao malala zay tondranao ay ka ny finoko tsy ala tsy miankina amin'izay valimbavako dia izao tsy ala ianao malala zay tondranao ay ka ny finoko tsy ala tsy miankina amin'izay valimbavako. Jesus no lay loharano nomenao fizaian no nafaky taetay misaotra Jesus no lay loharano nomenao fizaian no nafaky taetay. Na dia tsy araka izay everako azy zay lalana hitondrana hoay na tsy amin'izay angatahiko azy izay omenao ay dia tsy ampiala amin'ny fifaliako intsony raha ny zavatra hita maso ety fa ny etaetako mihitsy no efa lasary. Izao tsy ala ianao malala zay tondranao
na dia tsy araka izay ivirako azy zay itondranao ay dia zaho tsy ala